Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Mivoaka mpandresy ny Barea-ny Madagasikara mandritra ny manasa-dalana isany 2022 ifandona amin'ny Senegal ny Wal raha ny pronostika nentin'ireo olom-pirenena androany. Tsy misy hoe pakafy sy ny tsy pakafy baolina kitra anatin'izay, saika ao andamosina izy ireo avokoa ny ankamaroan'ny malagasy. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika fa isan'ny tompon'antoka tamin'ny fahasimban'ny lalana ireo mpitatitra sy ny teknisianina. Ireo mpitatitra sy teknisianina ireo ve nanimba sy napotika ny lalana sa noho ny lalana tsy nisy fanamboarana sy fikojakojana tao anatin'ny taona maro noho ny volan'ny fond routier tsy navoaka ny mpitondra fanjakana. Maneho fa tsy manana programa matotra ny fitondram-panjakana ny lahateny nataon'ny filohan'ny Repoblika tany Laka Est hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko SVM. Mibaribary ihany koa ny karazana fandikan-dalàna ka tokony fo amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy. Sazy miatra 3 taona sy tapany miampy lamandy ny tsy ariary no azony malama na Maerlany Tomanandafy araka ny tidipitsarana androany mahakasika ilay raharaha fa naelezana vaovao tsy marina tamin'ny tambazotran-tserasera momba ny fimarotana bala sy ny fitaovam-piadiana izay nanonona ny teratany vahiny iray. Any ivelany nisehona fipoahana nataona mpanao viveriny ay ny Afghan iray omaly tao Pakistan. Vokany olona 320 no maty ary mahery ny 50 ireo naratra mafy. Moské iray nivavahan'ireo polisy maro tany an-toerana ity nitranganana fipoahana ity. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anaty fotoanany fampalalam-baovao amin'ny tiala ity atena ny araba ary manasa anao ihany koa anarak' izany hatramin'ny farany isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity mivoaka mpandresany Barea-ny Madagasikara mandritra ny manasa-dala ny tranona 322 ifandonana amin'ny Senegal ny Wal raha ny pronostika nentin'ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity tsy misy hoe pankafy sy tsy pankafy baolina kitra intsony ao anatin'izay saika ao andamosina ekipa pirenena malagasy avokoa ny ankamaroan'ireo olona sendra ny mpanao gazety izay efa tsindrin-daona naraka mivantana ny manasa-dalana rehefa avy eo. Taoriany namontsana ny Barea-ny Madagasikara ny Mozambika tamin'ny satelo iray nandritra ny ampahefa-dalana ny sabotsy lasa teo. Nifantoka tanteraka tao anatin'ny fanazaran-tena hiatrehana ny manasa-dalana ifandonana amin'ny Lion de la Teranga ny Senegal ny ekipa pirenena malagasy anatin'ny fahavononana ny Barea ny tsikaritra anatin'ny horonan-tsary mampiseho ny fanazaran-tena tao amin'ny kianjan'ny Nelson Mandela Annex navoaka ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra. Fahavononana izay tokony azombokany amin'ny lalao hototosaina ny Walna raha ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Jeriko hoe Barea aloha zao mbola manana avantage kokoa amin'izao amin'ny resaka meilleur but zany fa raha ritsika zany dia mba izy ihany hatramin'ny farany aloha no azo an'ity baolina ity raha rehefa dia ny pronostika ozy izy ianao meko amin'ny 0-0 eo angambany. 2-1 za mahita hoe mandresitsika malagasy, za mahita hoe any amin'ny faraparany voalohany dia efa mahita baolina tsika. Courage daholo nareo dia manohana anareo vahoaka malagasy vitanareo io dia zay. Nefa zany ray 0 ray zany Barea dia 0 Senegal dia mitondra antsika zay makany amin'ny final dia farafaratsy ny toerantsika faharoa. Vangoa mare aloha reo tena laboly hialy aloha io. Marina aloha fa Senegal anisan'ny matanjaka avao fe Barea koa tsy latsa-danjany laha fizotra ny filalaon-drozy ireny. Any fahitako ny laboly mety 2-1 io. Mety homeny le Senegal fa sarety ireny mandeha aloha. Araka ny fahaizako anazy ireo zany Barea contre Senegal io mandresika Barea ao am'ilay mazava aloha reo. Tsara mandroso, tsara miverina. Amiko aloha zany mety 3-1 tsika amin'io.
Tsy misy hoe pakafy sy tsy pakafy baolina kitra ihany koa anatin'izay raha fientanentan'ireo olo-pirenena manoloana ny fifandonana nojerena. Saika ho andamosiny ekipa-pirenena avokoa ny malagasy izay efa tsindrin-daona naraka mivantana ny manasadalana hiainga mivantana ao amin'ny kianjan'ny Baraky Nelson Mandela ao Alzera. Maro araka izany ny famotoana eny anivony ireny fanojona ireny na hijery baolina miaraka mitapaka sy namana. Ny programma aloha misy mihitsy somary efa maromaro any zay nefa mivondrombondronao hoe atoratra amin'ny firy maraina dia hivoaka traiza rehefa vita amin'ny baolina rehefa eo. Pronostika indray hita aloha zany hatreto hoe tokony haresy. Lela baolina hariva aloha tena matokany ny Madagasikara aloha hamony. Dia matoka hoe 2-0. Tena morakoraka be aloha. Mijery zay eny Avaratsakatso. Zay zao neritreritry dia any amin'ny collision mijery écran géant mihitsy zany zay mianakavy raha riva mijery le baolina. Efa tsy andrinay mihitsy zany le amin'ny folo e tena marina. Te hanohana le Barea mihitsy zany alefa Barea. Isan'ny izay fanojana izay androany eny amin'ny parvide ny hôtel de ville Analakely. Misy ihany koa ny écran mobile ahafahana manaraka sy manohana ny Barea ny Madagasikara toy ny eny amin'ny Coliseum, Kadikely Ilafy, Ambohimanarina, Talatamaty, Andoramifody sy Antanikatsaka Itosy. Anambahiny iresana ny mahakasika manasadalana rehefa avy eo isika rehefa avy eo fantaratry ny fitazana sy ny famolavolany ireo ankizy tanora teny amin'ireo école de foot eto amintsika. Ndingana vita ny mpilalao ny Barea mandritra ny izay miatrika ny tranona ny Algeria amin'izao fotoana izao. Maro ireo manatalenta hoy ny mpanazatra saingy tokony hojerena dia n'izao ny lalany ivoahan'ireo ankizy tanora mbola ao anatin'ny école de foot amin'izao fotoana izao. Gaëtan Adriatsilafo. Miroborobo ary mihamahazivana eto amintsika ny école de foot indrindra taorian'ny fandraisana anjara ny ekipa-pirenena malagasy Barea tamin'ny kanina ny taona 2024. Raha ny tantara ny taona 20 tanoany no efa nisy teto amintsika ny école de foot namolavola teknisianina sy mpilalao baolina kitra malagasy. Isan'ny vokatra azo tsapahitanina amin'ny famolavolana ireo ankizy sy tanora eto amintsika tamin'izany fotoana ankehitriny ireo mpilalao mandrafitra ny Barea miady ny chanina 2024 tanterahana any Algeria. Tamin'ny taona 20 mahery tany nisy ohatrany hoe fanofanana faobe zay natao tao am-pefloto. Dia tamin'izay no namoahana ny ohatrany hoe teknisianina molavola mialatsy manona anarana ohatrany hoe Rajesa ihany nanomboka tamin'izany l'école de foot à grande échelle io zany. Dia tamin'izany nofana hoe nanomboka dia normal zany zao ohatrany hoe reny zaza ohatrany hoe nivolavolaina tao amin'ny Rajesa ia reny raha misongadina any amin'ny sanina ny ankabeazan'ireny le ohatrany hoe hitantsika tsy anarana fa ny ankabeazan'ireny dia ohatrany hoe efa elan'ny filahana amina sekoly ny baolina kitra zany dia mamiratra na dia andao ataoko hoe tsy ampy za aloha mahasamy tena hoe tsy ampy vola ny tsy ampy ny fampiasana vola ao anatin'ny baolina kitra eto Madagasikara fa afaka ohatrany hoe manao sehatra professionnel tsika fa le structure ambadika zay ohatrany hoe mila ifandaniany rehetrarehetra. Efa maro ny ankizy sy tanora ny volavolaina tamin'ireny école de foot isan-karazany eto amintsika ireny saingy mbola fanontaniana mipetraka ny lalana izoran'izy ireo. Misy ankizy tena milalao amin'ny 20 taona tena amin'ny 10 taona rehetra amin'ny 10 taona dia rehefa tafakatrina amin'ny 10 taona izy tokony efa jerena amin'izay zany tokony ho aizy. Zay no matetika olona eto amintsika. Ohatran'ny ASR zao dia zay tsy manana moyen, tsy manana fahafahana zay anao hoe anao misy fotoana zay tamin'izany mbola moramora ny fiainana nanao ligue 2 ny ASR fa enjana izy satria ny ankizy rehefa any amin'izay ligue 2 zay dia efa miantoka ny matériel rehetra anao na ny bolasy na ny freany sy ny rehetra sady tsy ampy ilay rehefa anao any amin'ny rafitra fédéral ianao zany dia mazava be fa tsy entraînement largissabontsy fa tsy maintsy farafakely 3 fois par semaine ny entraînement zay nefa dia vararara satria ny ankizy mianatra. Eo zany ny olana an'ilay hoe aiza ny voan'ny ankizy misy ankizy efa vita amin'ny 10 taona 20 taona tokony efa miakatra zay ny olana zany le rehefa avy nanao école izy 20 taona dia tao aminao foana izy hatramin'ny fahasivy 20 taona na 20 taona dia matetika very fotsiny ohatra ka tsy tena manam-piniavana ilay ankizy ary ny ankizy zay ny rara rehefa mivalo amin'ny lehibe izy manomboka manadinidiny baolina fa tsy vita baolina satria efa be loatra ny zavatra ty fa be lehibe zany ny zavatra mandelingelina ny sainy ao anatiny dia very fotsiny le fotoana ny anaran'le teto taty amin'ny école efa tena misy ankizy manana ny hoavy. Ny taona 2024 tsy ahivina natomboka ny tetikasa développement des talents natao ampitana ireo fototra tsara arahany eo amin'ny baolina kitra miainga eny amin'ny fototra hatrany amin'ny ekipa nasionalin'ny firenena na lahy na vavy iarahana amin'ny FIFA ary isan'ny nandray anjara tamin'izany Madagasikara.
tanjona ny ametraka fomba fijery iraisana amin'ny filan'ny baolina kitra lehilahy sy vehivavy maneran-tany. Eo ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny baolina kitra avolenta sy maharitra. Ny rosoana ihany koa ny katita kely mendrika ifantenana ireo hiditra amin'ny akademia elite Barea eto Madagasikara. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny tontolo ny baolina kitra eto Madagasikara avokoa ireo rehetra ireo. Fanatsarana izay mila ny fahavononan'ireo ankizy sy tanora piti baolina kitra ilofo hatramin'ny farany. Mifanindran-dalana amin'ny fanadiadinana raha antsika teo dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alay ity dia tsy iza fa Andriamatotiana Lionel izay sekretera jeneral ny adjoint kitana miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny kolo amin'ity alay ity mazava ho azy araka ny efa natsidiko tany am-piandohana dia mahakasika ny manasadalana izay ifandona ny Barea ny Madagasikara sy ny Lion de la Teranga ny Sénégal no ifatohany ady-hevitra amin'ity alay ity. Manahoana ny fahitanao ny mety ho fipetraka ity lalao ity mbola ady ve io an'ny ekipa-pirenena malagasy sa mazava kokoa ny fandresena ho an'ny Barea ny Madagasikara mandritra ity lalao tontosaina rehefa avy eo ity? Faly miarabany Iva dia miarabany mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'izao andro aly izao. Ie lalao goavana lalao manasa-dalana izay voalohany indrindra ianan'ny ekipa-pirenena malagasy tokoa androany alina any Baraki any Alger. Ny lalao goavana satria samba nisika malagasy vao hiatrika ny lalao manasa-dalana continental eto Afrika zany satria tsy mbola nisy zany tamin'ny CAN 2019 tsika no niatrika ny ampahefa-dalana izay tena dingana goavana be. Dia amin'ity indray tsika ny manasa-dalana zany hoe efa mivoatra ny baolina kitra malagasy na dia hoe mpilalao mbola samy tena eto atoerana ry izany ka ho an'ny lalao androany alina dia lalao goavana mazava ho azy ary ametrahan'ny bandy kely eto tanàna hoe mavita izy ireo ary motivé kokoa izy ireo satria na dia tena mafy ary tsy mora ny lalao tsy mora ny lalao satria ny herijika no mety hampiavaka antsika ao anatin'ilay izy satria mampiavaka an'ireo bandy kely ny Barea ireo dia ny filalaovana ankalalana zany hoe tsy misy pression, ny pression an'ireo dia hoe te hitady le enviany le hoe faniriny te hitady fandresena. Zay no goavana moantsika fa ny lalao aloha zany dia tsy mora ary tena hoe mila hatramin'ny farany, miaritra hatramin'ny farany tsika rehetrarehetra ny miaritra hatramin'ny 90 minitra farany moa zany eo no ahafantarana hoe iza ny mpandresa ao anatin'io manasa-dalana io azona ny tapakila ho any amin'ny dingany famaranana fa raha iverenantsika ny tantara teo amin'izay hoe fifandonana teo amin'ny Barea ekipa-pirenena malagasy ny Sénégalais zareo Lion de la Teranga zay raha ny tantara teo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena no jerena Lionel mety manahoana ny tantara raha sina tantara fohy hoe ohatrohatrany ahoana ny palmarès azony rotonta raha efa nisy zay fifandonan'izay. Ie raha ny lalao nisy teo amin'ny Sénégal sy Madagasikara ny lalao rehetra zany tiako lazainy eto dia efa inefatra isika no mihaona tamin'ny Sénégal fa tsy mbola nandresy azy tsika aloha satria raha ny qualification CAN 2019 dia resin'izy ireo rono aotritsika tany Sénégal ary ady sahala rono roa kosa no tamin'ny teo amin'ny kianja Mahamasina lalao miverina. Dia raha ny lalao manaraka tao alohan'izay dia ny qualification lalamboara fiadinany amboara eran-tany tamin'ny 2018 resin'izy ireo 3-0 tsika telo no ohatra tany Dakar ary rono roa ihany koa no lalaon'ny sarana tetsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina. Izany hoe lalao tamin'ny fireneny avy fa za kosa mametraka androany hoe resitsika izy satria terre neutre tiany Algérie mandresitsika androany fa mila miaritra ho tena goavana zay ny historika teo amin'ny rotonta satria nandresy izy tany nandresantsika izy tany aminazy ady salitsika eto fandresana voalohany dia davintsika amin'ny Sénégal androany any Algérie. Efa lasa ihany koa zay hoe lalao efatra zay satria ny baolina kitra dia isany ataontsika hoe mivoatra manaraka ny toetrandro ihany koa misy ireo tany ketra vaovao zay tonga manatevin-darana ny ekipa-pirenena malagasy raha ity ataontsika hoe première participation any Madagasikara ao anatin'ny tranona 7-20 ity dia io raha mahita io ny vokatra tonga manasa-dalana tsika amin'izao fotoana izao. Raha ny ataontsika hoe fanambina petraky ny maître Roro moa zany tany am-piandohana dia hoe nivoahan'i Madagasikara ao anatina phase de groupe no isan'ny tanjona tamin'izao amin'izao tsika io raha mahita tonga manasa-dalana mety afaka manonofo no azo ny amboary maninona moa tsy afaka hoe
azontsika ny titre amin'ity taona 2024 ty afaka manonofy an'izay ve tsika raha ny herijika nanandro bandikely lasa ny Algérie reo amin'izao fotoana izao. Tena marina mihitsy Iva raha izay hoe hivoaka poule izay fotsiny objectif tamin'ny voalohany tanjona ho an'ny Barea tamin'ny voalohany andraisana n'ity tranona ity amin'izandroantsika amin'izao niaka ny amboara no tanjontsika ary izay koa ny tena matimatesan'ny bandikely any Algérie hoe azo atao le izy tena azo atao satria ny tombony antsika aloha voalohany indrindra raha nijerena ny lalao ny aonantsika dia hoe any tany Algérie tsika amin'ny lalao kanefa nomba tsika kokoa ny Algériana reo amin'ny fanohanana izay tena reo amin'ny lalao izay natao zany hoe manaka tsika kokoa ny vahoaka Algériana amin'ny lalao. Ny anton'izay dia hoe mba ny lalao ny Barea zay raha rapitana amin'ny lalao rehetra natao dia misy endry dalao mipetraka. Zany hoe le respect tactique napetraky ny mpanazatra izay hita ao asehon'ny mpilalao eny ambony kianja izay tena goavana be ary le mpilalao atsika manana kalitao tena tsara izay tena surprise ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny raha tamin'ny mandinika lalao kosa Andriamatoa Lionel hoe tindry zareo Algériana kokoa hoe Barea no lasa amin'izay famaranan'izay fa tsy Sénégal satria mety isan'ny mety efa jeren'izy ireo anatin'ny kajikajy apetrany ihany koa i Algérie izay isan'ny mpampiatrano an'ity tranona 2024 ity. Izay indrindra satria nofinofony zareo mihitsy satria tena manana herijika ary hoe mahafinaritra kokoa zany hoe lalao Algérie Madagasikara zany ho andry zareo Algériana ary zavatra mbola tsy nisy zany hoe tsika malagasy eo anaty amina firenena magrebianina zany hoe arabo zany tena nefa tsika tiany mahafinaritra anazy indrindra moa vao misy an'iny hoe vaovao nisongadina androany hoe mpilalao atsika izay hifindra ilalao any Molodia i Rakoulina izay tena fanirian-jareo manaraka amin'ny Molodia atsika dia efa falo zareo hoe tiany star nouveau star any amin'ny Algérie Rakoulina androany alitsika hiarika lalao manasa-dalana zany hoe manana herijika be zany Barea alaka fandresena androany eto ary ny pronostic anao ao anatin'ity fifandona ny Barea ny Madagasikara sy ny Lion de la Teranga ty. Raha ny pronostic androany roa no iray mandresy Barea amin'ny lalao manasa-dalana. Anatin'ny fizara-potoana voaloha sa ny fizara-potoana faharoa no atafidirantsika ny baolina roa reo. Ny baolina mitarika tsika amin'ny fizara-potoana voalohany mitarika dia mampiditra baolina faharoa tsika any amin'ny fizara-potoana faharoa tapitra 90 minitra ny lalao rono ray mampatra izy any amin'ny deuxième mi-temps. Farany angamba ny fanentanana hoentinao ao anatina lalao ao anatina dingana salan'izao satria raha ny zava-misy iverenantsika reny tamin'ny reny dia saika hoe rehefa tonga amin'ny ataontsika hoe amin'izay stade zay ny ekipam-pirenena eo vao mafy ny fanohanana fa rehefa resy na hoe mbola tsy tonga zay somary malefadefaka ny fanohanana izay tena isan'ny ilainy ny ekipam-pirenena ao anatina stade salan'izao tsy tokony hipetraka ihany koa ao anatin'izay raha ny zavatra hita dia le hoe sakaiza ny mpandresy hatrany ny olona satria hoe rehefa tonga amin'izay hoe fandresen'izay dia eo miara-manohana fa rehefa resy dia raha tsika mahita ny zava-misy ao anatin'izay tia moa tsika efa tonga ao anatina manasa-dalana eto ary ny fanentanana hoentinao ao anatin'izay. Ho an'ny malagasy rehetra eran-tanina no any eto Madagasikara no any ivelany tsy mbola nisy dingana goavana toy ity ny ataon'ity Barea amin'izao ity ny vitan'ny Madagasikara teo amin'ny sehatry ny baolina kitra hatr'izay na inona vokatra hitranga eto androany reo ny starantsika reo tsy hisy tokony nenina fa ankaherezina ary tohanana hatramin'ny ny bandikelintsika ny mpilalaontsika manomboka ny lalao voalohany ny angatahako dia alohan'ny lalao hivavaka iray fotsika anohana ny Barea azon'ireo fandresena dia hivoaka mpandresika anohana hatramin'ny farany ka hivoaka indray ny malagasy rehetrarehetra hiara-faly na amin'ny 10 alina na amin'ny 12 alina tapitra ny lalao amin'ny 12 alina any mivoaka tsika tsy manino zany fa fifaliana ngeza be zany ho andraindrayntsika ary tena tsy maintsy mifaly tsika satria Barea tsy maintsy mandresy alefa Barea. Fendefeny ny fanazavana makasika izay mazava ihany koa ny afatra ao anatin'izay dia hoe mila fanohanana avy amin'ny rehetra ny Barea ny Madagasikara ao anatin'ity lalao manasa-dalana rehefa avy eo ty rono ray raha ny pronostika nentinao teo Andriamatoa Tina Lionel rehefa avy eo ihany koa no anamarinantsika no momba izay hoe hitombona ve zay hivoaka mpandresy ve ny Madagasikara ao anatin'izay ankasitrahana feno ianao ny vahiny tato anatin'ny vaovaon'nkolo tamin'ity ala ity. Saotra Iva dia misaotra rehetra antsika rehetra niaraka ny hery ny vaovao.
Inefatra resiny Senegal Madagasikara raha ny tantara zany no jerena fa mino afa efa filma taloha zany filma vaovao no iainga manomboka zao fa nanamafy ny filohan'ny repoblika fa isan'ny tompon'antoka tamin'ny fahasimbany lalana eto amintsika ireo mpitatitra sy ireo teknisianina ireo mpitatitra sy teknisianina ve no nanimba sy napotika ny lalana eto amintsika sany noho ny lalana tsy nisy fanamboarana sy fikojakojana tao anatin'ny taona maro noho ny vola ny fond routier tsy navoaky ny mpitondra fanjakana Gaëtan Andriatsilavo. Olana goavana amin'ny fampandrosoana tiana apetraka eto Madagasikara ny fahasimbany lalana amin'izao fotoana na ny lalam-pirenena na ireo lalana andrenivohitra fampiasan'ny mponina amin'ny andavanandro. Tsy vao zao ny natana tranga tahaka izany teto amin'ny firenena saingy olana amin'ny mpitondra ankehitriny raha toa ka vahaolana maharitra manoloana izany no tokony hotadiavina. Atsipin'izy ireo amin'ny mpitatitra sy ny mpampiasa lalana indray ny fahatesona. Ny 20 ny volana janoary lasa teo nilaza ary nanamafy ny praiminisitra lehibe ny governemanta fa ireo mpitatitra no nangataka ny ampiakarana ny lanjan'ny entana afaka taterina nandritry ny fiatrehana ny Covid-19 teto Madagasikara. Nanamafy izany ihany koa ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo 2024 tao ilaka Est Vatomandry ny sabotsy lasa teo. Ny zavatra nisy teto amintsika dia zao raha 30 na 35 tonnes ny entana afaka hoentina mifamezivezy eto Madagasikara dia nisy nampiakatra zany natao hatrany amin'ny misy mitondra hatrany amin'ny 60 tonnes. Ahoana moa tsy apotika ny lalana tompokilasy tompovavy. Tsara ho fatatsika ny zava-misy ary nandray ny fanapahan-kevitra ankehitriny manomboka amin'ny herinandro hitafa mivatana aminareo vahoaka hiteny ny marina aminareo hiteny ny olana ary androso ny vaholana. Nanamafy hatrany araka izany ny mpitondra fa ireo mpitatitra no isan'ny tompon'antoka amin'ny fahasimbany lalana eto amintsika. Ny fanjakana nefa ny manome lalana ka ho afaka mitondra mihoatra ireo mpitatitra mandritra io fotoana ny hatrehana ny valana aretina Covid-19 teto amintsika io. Raha ny hita ho tsy nety sy nanimba ny lalana inona no antony tsy nandraisana fanapahan-kevitra tamin'izany fotoana ka tsy nekena ireo fangatahany mpitatitra ireo. Nateo aza ireo teknisianina sy ny ministra tompon'andraikitra tsy ny filoha ve no mibaiko azy ireo amin'ny maha filohan'ny repoblika azy. Raha iverenana antony maro no nahatonga ireo mpitatitra hitokona. Izy ireo izay mandoha vola isan'andro anamboarana sy gojakojana ny lalana saingy izao hita ankehitriny izao ny zava-misy. Ny tokona ary ny takina nandritra ny taona maro ihany koa ireo orinasa mpanao lalana noho ny volan'izy ireo tsy nalohan'ny fanjakana. Voalaza ary no amafisy ny praiminisitra nefa fa mitetina 900 miliyara ariary ankehitriny ny vola eo anivon'ny fond routier. Ny tokona ihany koa ireo mpiasan'ny station de pesage noho ny karaman'izy ireo tsy voaloha. Ankehitriny misy amin'izy ireo no niverina ny asa noho ny tahotra saingy manisa fiara mandalo sisa no atao noho ny tsy fisian'ny herinaratra ahafahana miasa no tapahany jirama ny jiro noho ny faktura tsy voaloha. Olana menjady amin'ny sehatry ny lalana avokoa ireo noho ny vola tsy navoaka ny mpitondra fanjakana ary tao anatin'ny taona maro tsy nisy ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana teto amintsika. Fanontaniana mipetraka ny hoe ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana ve no nanimba sy nahapotika ny lalana eto amintsika sa noho ny lalana tsy nisy fanamboarana sy fikojakojana tao anatin'ny taona maro no io volan'ny fond routier tsy nivoaka io. Fa maneho ny tsy fanana ny fitondram-panjakana programa matotra lahateny nataony filohan'ny pirenena tany ilaka Est farany teo hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM mbaribary ihany koa ny karazana fandikan-dalàna hoy ity farany ka tokony fo amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy tsy naharesy lahatra ireo mpamatsy vola ihany koa ireo karazana tetikasa naroso ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana trany Henri Florian. Miariary ankehitriny ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Marivo Rakotovao androany. Manapirofo izany tsy fanajana sady ny voasoratra sy voalaza tamin'ny LFI 2023 izay lany teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny volana desambra lasa teo. Voapirofo ihany koa amin'izao fotoana izao fa tsy naharesy lahatra ireo mpamatsy vola lehibe ny ankamaroany tetikasa ny koasain'ny fitondram-panjakana napetraka. Fa ialako tsy ny teny ty fa dia teny zatovo sy teny eny lalana eny dia mijabaka mihitsy amin'ny filoham-pirenena. Politika mpanjakana ozy avy eo mandeha programa anasa ho amin'ny taona jerevana ny taona manaraka. Zay ny andresen-dahatra raha volana teoriana le filoham-pirenena milaza zavatra hafa indray. Dia ao atahoana zany ny programa anasa efa napetraka ny prime-ministre. Mampiseho fa tsy manana programa matotra ny fitondram-panjakana. Rehefa nitenenina hatramin'ny voalohany zany rehefa mahita ny zareo mifanantanterahana an'ireo programa izay lazainy fa miovaova fatoran'ny teny nataony mety manambara manamafy zany fa sahirana tanteraka araboly ty firenentsika ity. Tsy nisy mihitsy ireo tena mpamatsy vola lehibe
mety anao any ireo ataoko hoe fampanantenana natao teo amin'ny lafiny fotodrafitrasa nandiso ny filazana ny filoha Andrajoela ihany koa ity farany mahakasika ny filazana fa ny politika no namotika ny firenena. Fanontanianao faharoa dia ozy aho hoe mamatotra ny tenan'ilay filoham-pirenena. Izy zany dia anatin'ilay traikefa ny mpanao politika mampanantena bobo, mampanantena tsy misy, mampanofinofy ny pretendrazana satria ataoko hoe sanatrian'izany ve dia manaroatra tokoa ny tsy fahalalany olona sa ny fahatrany olona ka noentina vetesina na tamin'ny propagande ka mandraka androany ny fanampanantenana izay tsy makany amin'ny tombontsoa be sy ny maro indrindra tsy afaka mampandroso ny firenena. Dia nilazaina fa ny politika manapotika. Azafady kosa tompoko andao ampitahaina satria 7 taona izay nitondrany Yahya Andrajoela tamin'ny transition nanao ny firenentsika nanomboka ny taona nitondrany 2009 ka hatramin'ny 2013 dia nanao nandray zao firenentsika 2014 2019 ary aiza tokoa izy amin'izao fotoana izao dia lasa miteniteny foana mialatsiny ilay filoham-pirenena hoe ny fanaovana politika mihitsy ny fanaovana politika angamba fa ny politika eny fitantarana firenena politika zany manana vision mazava zany manana programme anasa mazava zany todika any amin'ny fitiavan-tanindrazana zany ho tombontsoa ampiasy maro natao zany ary ve nataony ty fotoanany ty zany no mahatonga azy ny teny hoe le politika nataony mihitsy no napotika ny firenena fa tsy ny politika lazainy akory mapotika ny firenena. Nambarany fa nisy vokany ihany ny hetsika izay nataon'ireo solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza izay nisintana lakolosy fanerany amin'ny tokony hijerevana manokana ny mahakasika ny sosialim-bahoaka izay vao ny fotodrafitrasa. Andrasan'ny maro araka izany ny vahaolana entiny mpitondra mahakasika izany sosialim-bahoaka izany eto amintsika. Andao any mananaravaratra hijery ny vidim-bokatra vetivety ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Nanatanteraka fidinana an-dalambe ny tetiny tanàna niaraka tamin'ny filanjana Sorabavety. Ireo mpandrarany vokatra lavanilina atao amin'ny distrika ny mananaravaratra tamin'ity. Androan'ity antony fihetsiketsehana ny tsy fisiny vidy ireo vokatra ny antoerana amin'izao fotoana. Diso fanantenana mpitondra fanjakana araka izany ireo mpandrara sy ny tanitsapamokatra manoloana ity olana misy any antoeran'ity. Diabe namakivaky ny tanàna niaraka tamin'ny filanjana Sorabaventy no nataon'ireo tanitsapa mokatra sy ireo mpandrara ny vokatra vanilina atao amin'ny distrikany mananaravaratra ao anatin'ny faritra Lalanjorofo tamin'ny ity androany ity. Hetsika izay nataon'izy ireo noho ny tsy fifaliany ary ny tsy fisian'ny mpandrara vaventy tonga any an-toerany mividy ny vokatra raha ny fantatra. Ny antony-ketsiketsehana izay ataony androany zegny vokatra ny tsisy olo mividy zegny lavania ny vokatra misy fa ny mpividy tsisy dia voatery zegny izay zao ohatra zegny pomme atakalo lavania noho ny pomme zegny misy olo mividy bebe koa noho ny lavania dia atakalo lavania zegny ny pomme. Ny fagnirianay zegny mba ivany zegny etaeta zay ataonay niady satria mijaha zegny zay vahoaka eo ny tantsasy ny mpamokatra lavania zegny. Takena ataonay ito andeha amin'ny tompona ndraikitra eo ny tompona ndraikitra ny vatra dia mandeha amin'ny président ihany koa takena ataonay nianty zegny. Zay agnano ketsiketsehana mitety mampididiny tanàna. Aneo le alahelinay noho ny vokatra misy aminay tsisy mpividy. Raha iverenana ny tantara ny faritra Andalanjorofo no faritra faharoa betsaka ny fidy ny filoha Andrajoela nandritra ny fifidanana filoham-pirenena farany teo. Nandritra ny fampielezan-kevitra izay nataony tany an-toerana ka nandresy lahatra ny vahoaka ny amin'ny hampiakarana ny vidin'ny vokatra indrindra fa ny vokatra vanilina no naharesy lahatra ireto farany ny fidy azy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny kivy tanteraka ireo tantsaha amin'izao fotoana izao. Mitodika fitondram-panjakana any ambony zahay. Monsieur le Président, samy teny eto zahay noho ny vina nataonao taminay. Araka izay koragnanao regninay eto an-tampon-tanàna ny Mananara. Araka ny teninao akary avy telo eny ny vidin'ny lavanila eto amin'andea Mananara, Madagasikara. Kanefa tonga moa zahay nandatsavato ny fidy ary nankasitraka ny teninao. Nefa tonga tagnatin'ny tokantragnonao zahay rehetra izy mavozy reto. Milanja roandra avy any ambanivolo be any tonga eto atampon-tanàna Manara ny tantsaha tsisy mpividy ny lavania sady mora. Malahelo zay Monsieur le Président.
satria lasa diso fanantenana amin'izay teny nambelanao taminay ka mitaky zahay sao de mba afaka ivahanao io olona io fa raha ity tsy mizaha mety ho ratsy ny tokantranotsika fa raha misaraka atsika mety ho sarotra aminao andamy ny tokantranotsika monsieur le président. ankilany inezaka namono afo sy ny fampiresaka tamin'ireo tompotokona ireto ny mba ny ampahefana tena toerana tamin'ny alalan'ny ben'ny tanàna sy ny lehibe ny distrika nanamafy ny ben'ny tanàna ny manana ravaratra fa ezaka ny hitondra ny etaetan'ireo tompandrara sy ny mpamboly ireto izy ireo amin'ny tompona ndraikitra isantsokajiny. eto regninay mo ikoragna re jiaby regny ary heky be sontegna izy nikoragna igny fô ny raha marary amintsika jiaby ke mitovitovy sindry regninay raha nikoragnana regny zay koa zegny araka zay koragna zay satria ho regnin'olo maventy ary ho falitr'olo maventy ankoatra ny vatananay hitotro hivantana aminjare hampafantatra ary hangataka ny fiara-miasa hamagna olona makasiky lavany zay toky amenay anareo ho tonganay ny havitra zay napetraka anareo ary sakaty taponay tsaroaloha ny endrikendriky ny fangatagna zay ataonay izy tsapanay tokoa raha ny fangatagna nataonareo regny fitiavagna tandraza fahatsapagna fasahiragna de ho zay hoe ny raha nikoragna reto vahoaka reto tsy ana monsieur le président tsy tianjare tsy ny fitarapatsakagna zao tsy mety fô misy zavatra manahira tegna marigny raha nikoragnanjare igny tsy mampirisika zare grève zare zahay satria tsy ny grève ny raha ataonjare keto fô mangataka ampanajagna ampilaminagna hamahagna ny olana makasiky ny lavany. tsy ivina fa faritra maro manerina nosony hoe fa na enona fitarenana makasiky ny tsy fiseny mpandrara mividy ny vokatra vanila ity hatramin'ny taona 2024 lasa teo. Ny vanila izay tsy ivina fa isany mampidibola betsaka ao anatin'ny kitapobolam-panjakana malagasy. Asiana hitatongana araka izany ity vokatra ity noho ny tsy fisian'ny mpandrara mividy ny vokatra amin'izao fotoana izao. Ary hiamafy ihany koa ny fahasahiranana ho an'ireo ankonana mivelona amin'ity vokatra vanila ity. Raha tsy ivina trany agrément manodidina ny 80 eo no navoaka ny fitoram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria faranteo. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe lasa aiza avokoa araka izany ireo mpandrara nahazo izany agrément izany toa tsy misy mpividy ny vokatra vanila manerina nosy ankehitriny. Olana manodidina siam-piariana sy ny fandraharana la vanila zay fa raha ny sihatry ny fandraharana amin'ny ankabeny dia manano momba zay amin'izao fotoana ny teo anivon'izay manano groupement des entreprises de Madagascar manoloana ny tsy fanajana ny lalàna sy ny fanararotana amin'ireo mpandrahara amin'ny alalan'ny rafim-pitsarana. Sihatra maro anatin'ny fandraharana ankehitriny no voakasiky ny fanararotam-pahefana amin'ny alalan'ny fitsarana ka miantraika amin'ny vantana amin'ny lafin'ny toe-karena hono teo anivon'izay tamin'ity androany ity. Sakana ho an'ny fampiasam-bola avy any ivelany eto Madagasikara ankehitriny ny fanararotam-pahefana misy eo amin'ny tontolon'ny sehatra ny fandraharana amin'ny alalan'ny rafim-pitsarana raha ny fanambarana navoakan'ny GEM na ny groupement des entreprises tamin'ity volana janoary ity. Miteraka tsy fahatokisana eo amin'ny sehatra tsy miankina ary manimba ny fitsarana izany raha ny fanazavana. Sehatra maro no voakasiky ny fanararotam-pahefana manoloana ny fanapahan-kevitra raisan'ny fitsarana hoy ny GEM. Isan'izany ny fanameloana ireo mpitantana noho ny trosan'ny orinasa, ny fampiatoana raha-pitsarana ny zon'ny tompon'andraikitra mifanohitra amin'ny alalan'ny orinasa, ny fampiatoana ny fanatanterana didi-pitsarana tsy misy antony ara-dalàna, ny fandrarana ireo mpandrara nasionaly tsy hivoaka ny sisy tany amin'ny tsy antony izay tsy misy fanajana ny valin'ny fanadihadiana mialona ny fiheverana ny présomption d'innocence, maneho ny ihany amin'ny fisiana kolokolo sy fanodikodinana izay mety hanimba ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola nentim-paharazana izany raha nambaran'ny GEM hatrany. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra ambony mahefa amin'ny fametrahana ny fitsarana tsy mitanila araka izany ivondron'ny orinasa ary mitaky ny mangarahara amin'ny famoahana ny fanapahan-kevitra raisan'ny fitsarana anatin'ny fanajana ny lalàna. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny senty vetivety ao anaty doka fohy ny lahara Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly araka ny IPC 2022. Io ihany koa ny didi-pitsarana momba ny raramalama makasiky ilay raharaha fanelezana vaovao tsy marina tamin'ny tambazotra tserasera momba ny famarotana bala sy fitaovam-piadiana izay nanona ny teratany vahiny iray rehefa avy eo no anarahantsika ny momba izay mandrapitafa vetivety. Finday kado smartphone vaovao be S Prime. Finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary.
misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFil Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vaingana eny amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Mbola faly tafiaraka aminao hatrany tomboky lahy sy tomboky vavy ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia nijanona ho 920 amin'ny zato ny salanisa azon'i Madagasikara. Mahakasika ny ady atao amin'ny kolokolo raha nivokatry ny IPC 2022. Niakatra laharana faharoa amby 700 amin'ny zato ny firenena amin'ny firenena miisa 70 amin'ny zato. Nanaovana ny fanadihadiana kosa ny firenena malagasy nandritra izany raha ny tatitra nataony teo anivon'ny Transparency International tamin'ity androan'ity lesoko amin'ny ady amin'ny kolokolo hatreto ny tsy fampiny ny entimanana sy ny fiarovana ara-politika ary ny tsy fampiaran'ireo fanarahana iraisan'ny pirenena isa-tsokajiny. Abraham Randriamanana. Tsy niova amin'ny salanisa ny taona 2024 izay nahatratra 20 amin'ny zato ny salanisa azon'i Madagasikara anatin'ny IPC na ny indice de perception de la corruption 2022 raha nambaran'ny avy eo anivon'ny Transparency International androany. Nainga tamin'ny zava-nisy ny taona 2024 ny nametrahana naoty anatin'ny IPC 2024 niakatra ny laharana misy an'i Madagasikara mikasika ny ady amin'ny kolokolo nandritra izany. Eo amin'ny resaka toko hoe laharana no ohatrany hoe nisy fivoarana kely satria lasa faharoa amby 700 amin'ny zato zany tsika zao fa sainga mila fitandremana ihany izay hoe fivoarana mety hoe hita ao anatin'ilay filaharana izay satria ny fiamoran'ny firenena sasany any na tonga antsika lasa nitovinao amintsika ireo firenena sasany ireo zany dia izay no ohatrany hoe nampiakatra antsika fa tsisy fivoarana mihitsika zany raha izay ny afaka nanatsorana azy. Ilay mahita hoe tamin'ny 2021 raha tadidinareo nisy texte adopté dia izay no mahatonga les jeux plus saintsika. Anisan'ny texte adopté tamin'ny 2021 ny décret fametrahana ny agence de recouvrement des avoirs illicites na ny aray. Tamin'ireny fotoan'ireny koa nanaovana an'ilay révision ny loi momba ny PAC. Le moin'izay anatin'ny Varieties of Democracy Project io resaka demokrasia indray niambotra point anankiray zany tsika tao anatin'ny io index io. Ny fanodinkodinam-bola mpanjakana, ny fanararaotapahefana sy ny kitrana trano amin'ny ankapobeny no anisan'ny endrika kolokolo hita nandritra ny taona 2024 amin'ireo sehatra samihafa toy ny fanabeazana, ny tontolo iainana, ny fitrandrahana ary ny ara-politika. Maro hatreto ireo lesoka mila renina manoloana ny ady atao amin'ny kolokolo anito Madagasikara. Ny atao hoe toromarika amin'ny fanarenana an'izay rehetra tiantsika hivoatra zany. Io notintsika io manaraka dia tsotra be ilay izy ampitomboy ny vola sy ny entimanana ampiasain'ireo rafitra mpiady amin'ny kolokolo. Tsy hoe ilay entimanana ny tsy ampy fa tsy fahampiana ilay omena an'ireo mpiady amin'ny kolokolo. Faharoa an'izay asoratra ilay tsy maty manota dia atao enjehana ireo olona rehetra izay mpanao kolokolo na izy na iza na olon-tsotra izy na tanatoerana iny izy na hoana mba hitovy ny olon-drehetra manoloana ny lalàna ihany koa. Ilay tsy maty manota io zany io immunité parlementaire io no anisany mampisy an'ilay izy. Tsy ampy ny fanatanterantsika eto Madagasikara ny ireo engagement tokony omentsika sy ny raisitsika koa zany ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolokolo. I Danemarka hatreto ny firenena manana ny naoty ambony indrindra manoloana ny ady atao amin'ny kolokolo raha ny IPC 2024 izay mahatratra 70 amin'ny zato. Manaraka azy kosa i Finland sy Islande. Lafomba vao hafa kosa indray dia mety afara amin'ny fikatona ny sidina anatiny sy ivelany. Ny tsy fanana ny ACM na ny aviation civile de Madagascar ny filakevim-pitantana ny ontale general ny ACM tamin'ity androan'ity voafetra ny asa azon'ny tompon'andraikitra tao. Amin'izao fotoana izao tsy misy ihany koa ny vola
afaka mivoaka ahina vokatra izany rehetra izany ny atafiditra Madagasikara ao anatin'ny listry ny PGS na ny problème grave de sécurité. Onona sainy no nitatitra ny Antsipria mahakasik'izay. Nanomboka ny 17 Aogositra 2024 hatramin'izao, tsy manana filan-kevim-pitantanana ny aviation civile de Madagascar. Vokatra io, voafetra ny azon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ity sampana ity tanterahana, tsy afaka mivoaka ihany koa ny vola entina miasa. Ny conseil d'administration zany orientation politique izay ataon'ny fanjakana. Dia izahay teknika indray zany mi-exécuter izay orientation politique zay. Tena champ d'action dibité mihitsy tsika miresaka zao na ny ariary aty aposy ny ACM azafady tsy azoko avoaka. Dia tsika zany zao 2023 taona vaovao, taona tsikitsiky, taona ndefa nisy loza, mbola tsy afaka mamoaka na ny ariary satria tsisy conseil d'administration. Ny impact an'izay zany dia aloka dia sorina lasa teo PGS Madagascar. Zany teo PGS zany problème grave de sécurité. Raha vao tafiditra amin'izany problème grave de sécurité zany no ACI any Montréal. Dia miaratsiny tompo fa tenantsika on est une île. Madagascar c'est une île. Dia bloqué tsika menakafy tsisy roplanina zay miakatra eto na midina eto na mivoaka. Zay zany tena risque. Miankina amin'ny fanendrena io filan-kevim-pitantanana io no ampilamina ny raharaha tsira ny fanazavana hatrany amin'ny maha établissement public à caractère industriel et commercial ny ACM. Efa nalefa any amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny anarana sy ny fanairana saingy tsy mbola nivaly izany 10 volana aty aoriana, tsy fantatra mazava ny antony. Zay kosa ngamba aloha zava-tsara efa lasa any ambony any. Quand je dis any ambony any, miandry tsika hoe inona tapaka zareo. Le tsy fanantsika sy aza aloha souveraineté de Madagascar. Satria Madagascar anatin'ny 193 pays dans le monde membre no ACI. Dia no ACI zany tsy miditra amin'ny souveraineté tsirairay fa ny anazy le obligation de résultat ny hitany hoe misy accident firy any, misy ohatran'izao any, misy zavatra tsy mety any dia rehefa hitany iny dia zay tena tsy lasa tsony ty Madagascar ty tena PGS. Dia araka ny resaka teo rehefa PGS zay dia fermé ny fermeture iny. Grave. Manodidina ny 7 hoe tsy 3 tapitrisa kilometatra toradroa ny abakabaky Madagasikara eo ambany fanaraha-maso ny ACM, fiarovana sy fandrindrahana ary fametrahana ireo lamina isan-tokony. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana izao tsy fananana filan-kevim-pitantanana izao, tsy afaka hanao ny asany araka ny tokony ho izy ny ACM raha ny fanazavana, ka mety hitarika hatramin'ny fampidiran'ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale ho ao anatin'ireo firenena anatin'ny listra PGS na ny problème grave de sécurité izay mitarika tsy fahafahan'ny fiaramanidina misidina ny abakabaky Madagascar. Ny lozana abakabaka izay nisesy tato anatin'ny herinandro vitsy izay ary nisy ny famoizanaina izay mety hanaitra ny OACI ka hijery ny zava-misy eto Madagascar. Fanamokatra torolalana ampahafantarana ny sarambabeba-oka ny zo tokony hositrahany voafonja ny voamera mahaleo tena misahana ny zon'olombelona. Anton'izany tsy fahafantaran'ireo voafonja sy ny fianakaviany ny zo tokony hositrahany izay isan'ny antony mampirongatra ny kolikoly. Eny anivon'ny fonja amin'izao fotoan'izao. Tsy eto Madagasikara ihany fa tranga hita manerana izao tontolo izao ny tsy fanajanana fanitsakitsahana ny zony voafonja noho ny kolikoly samihafa eny amin'ny ireny toerana ireny. Isan'izany ny tsy fahafantaran'ny voafonja ny zo tokony hositrahany tahaka ny tolotra samihafa tsy tokony andoavam-bola. Antony mahatonga ny vahometra mahaleo tena misahana ny zon'olombelona na ny CNIDH nanoratra torolalana entina misoroka ny mety hotrangana kolikoly eny anivon'ny fonja. Ao anatin'ny torolalana no vokariny io zany mampahafantatra hoe inona daholo ny zavatra rehetra tokony ho fantatry ny tsirairay na ny voafonja zany na ny fianakavian'ny voafonja na ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny resaka fonja firaisamonim-pirenena hoe reto daholo ny zavatra tsy andoavam-bola reto daholo ny zoan'ny voafonja tokony ho arahana. Dia zay dia efa hoe mampiena be dia be ny mety hoe trangana kolikoly any amin'ireny toerany ireny. Manaraka an'izay ihany koa dia ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona dia rafim-pirenena napetraka entina hierovana ny fampijaliana mécanisme national indépendant de prévention de la torture. Zay moa ny ilazantsika anazy anisan'ny asan'ny CNIDH zay voafaritry ny lalàna ka mahatonga anay manao an'ireny hoe fitsidihana fonja sy toeram-pitazomana olona zay atao famitoran'ireny. Dia ao anatin'izay ihany koa
nitrangana kolokolo ihany koa mety manosoosy miteraka an'izay hoe mety hoe trangana fampijaliana zany dia izany rehetrarehetra zany anisany namokarana n'ity torolalanaity. ho amoraina ny fahazoana ity torolalana ity ary azony rehetra ataony maka izany amin'ny alalan'ny tranokala ny CNIDH. Le torolalana dia ho aparitaka io zany moa raha malala hoe amin'izao fotoana izao a ny saram-babem-bahoaka ny akamarony efa manana nytony ataontsika hoe smartphone na tablety dia zany hoe izy io zany afaka alaina eo amin'ny tranokala ny CNIDH sy mety hoe ireo mpiara-mombonantoka sy vonona ny andray anjara amin'izay amin'ny fanaparitahana azy dia afaka alaina zany téléchargena amin'ny alalan'ny tranokala izy io dia aparitaka dia misy ihany koa ny version électronique moa ny ilazantsika anazy afaka aparitaka amin'izay rehetrarehetra mila an'izany tsy andoavam-bola fa anjarany tsirairay kosa mijery an'izay fomba mety hoe ahafahany mahazo an'izay. Anjara tamin'ny famokarana ity torolalana ity avokoa ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tahaka ny firaisamonim-pirenena, ny fandrarana ny fonja, ny ministeran'ny fitsarana izay notohana ny OIF na ny Organisation de la Francophonie sy ny mahasoivon'ny Frantsa. Misy araka izany ny dika teny roa samihafa ny malagasy ny frantsay amin'ity torolalana ity. Fatafiakatra 3:30 amin'izao fotoana ireo namony ainy vokatry ny fiakaran-drano sy ny fianjerana foto-drafitrasa nandritra sy taorian'ny fandalovany rivodoza Tsenezo raha ny taremarika farany teo anivon'ny Birao Nasional misahana ny aloza voajanahary tafiakatra 7,700 sy 7 alina kosa ny isan'ireo olona trabona amin'ny faritra misy 7 amin'izao fotoana izao. Raha ny taremarika navoaka ny BNGRC na ny Birao Nasional misahana ny loza sy ny danian-doza tamin'ny efatrora sasany ariva teo, tafiakatra 3:30 ireo namony ainy vokatry ny fiakaran'ny rano sy ny fianjeran'ny foto-drafitrasa nandritra sy taoriany ny fandalovan'ny rivodoza Tsenezo ary 20 ireo olona tsy hita popoka. Ankoatra ireo, faritra 17 no ahitana trabona vokatry izay fiakaran'ny rano izay mitotaly 7,700 sy 7 alina, izany hoe tokantrano mahery ny 7,700 sy 2 alina. Hatramin'ny ariva teo, misy 5,700 ireo toerana andraisana ireo trabona amin'ny faritra 7 izay andrasana olona 4,700 sy 4,3 alina. Ankoatra izay, misy 3,700 sy 4,3 alina ireo toeram-ponenana dibo-drano raha ny ato Tanisa Voaray. Fiatraikany rivodoza Tsenezo zay fa foto-drafitrasa maro ihany koa tsy maintsy narenina atao amin'ny faritra Nosy. Vokatry ny fandalovany rivodoza Emnaty sy Batsirainy taona 2022 manana didy anao ny asa fanarenana ny orinasa mpanatanteraka ny asa. Mandritra ny enim-bolana orian'ny réception provisoire natao raha ny fanazavana Gaeton Andriatsilavo. Manoloana ny fandalovany rivodoza Emnaty sy Batsiray teto amintsika ny taona 2024 lasa teo, maro ireo foto-drafitrasa iankinan'ny fiainam-bahoaka no potika sy rava raha ny tao amin'ny faritra Nosy sy manokana no jerena. Naroso ny fanarenana ary tafiditra anatin'izany ny tetikasa aratonaina fiahina ny mpiarabelona izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Ny ministeran'ny mponina no mandrindra ny tetikasa ary ny fidina ny Fonds d'intervention pour le développement no manatanteraka azy. Atreto raha ny tatitra Voaray, toeram-pitsaboana nify ao Bazary Betolagnaro, CEG ao Isaka Ivondro, CEG ao amin'ny commune Beara district Ambosary ary toerana fampiterana ao Ambosary Atsimo no nanaovana fandraisana vonjimaika na ny réception provisoire. Ny antony dia ahafahana mampiasa amin'ny fotoana farakin'izay ataontsika hoe fohy ireo foto-drafitrasa izay simban'ny rivodoza ireo satria rahantsika mahafantatra fa be dia be ny filana ary raha ataontsika hoe simba ireo foto-drafitrasa ireo dia misy an'izay ataontsika hoe filan'ireo mpampiasa azy ireo zay ka nanatanterakatsika ny fampiasana sy ny fanarenana n'ireo foto-drafitrasa ireo. Ankoatran'ireo réhabilitation na fanarenana n'ireo foto-drafitrasa simba ireo dia misy ihany koa ny foto-drafitrasa izay tena tsy maintsy namboarina tanteraka satria tena hoe rava tanteraka nohon'izay ataontsika fandalovan'izay rivodoza zay. Anampy bebe kokodim-poniny eny fotony ny fahavitan'ny foto-drafitrasa indrindra ny toerana fampiterahana. Iarahana mahita zao fa vita ny fanarenana izay tena azo ampiasaina izy zao amin'izao fotoanandro zao dia hita zany fa hihena ny fijaliany ireo izay sitraka azy indrindra fa ny vehivavy bevoka sy ireo izay hiteraka ato satria tato taloha dia tsy ny azo ny ainana na ny filatsahany ranorana na ny taina kananafy na le atao antsika hoe kinakina. Ny tanina ny tsirairay ampafantatra ny tompona andraikitra avy hatrany raha misy fahasimbana na tsy fahatomombanana amin'ny asa fanarenana natao. Antony, tompona andraikitra hatrany ny orinasa mpanatanteraka ny asa raha misy fahasimbana ao anatiny enim-bolana manaraka.
Ivenao anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena vetivety ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ho fampivoarana ny kluba jetikitana hanohana azy ireo manomboka izao ny orinasa Tap Send Madagasikara. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity moa ny fifanarahan'ny-piaramiasa izay ahatra eritaona ao anatin'izay onona sainy. Mpiara-miasa fahatelo amin'ny club Jeune Étoile de Tanakintana na ny Jetikitana manomboka izao ny orinasa Tap Send Madagasikara. Tanjona amin'izao fiara-miasa izao ny tompon'andraikitra ny ampivoarana trany club isan'ny sangany eto Madagasikara ity. Tap Send mo application fandefasana vola avy any ivelany aty Madagasikara. Ny fiara-miasa natao miaraka amin'ny Jetikitana zany mikasika ny visibilité satria azaizana hoe mitovitovy ADN zany ny orinasa Tap Send sy orinasa Jetikitana dia samy fanampy izay amin'ny fandrosoany ny kitra malagasy. Hitantsika zao fa tena kitra lokal, football local no tena tokony ampiana satria zareo no azaizana hoe manome vokatra tsara ho an'ny kitra aty Madagasikara. Ny fiara-miasa zany atao ho an'ny taona anankiray voalohany fitomboany izy atao fotoana anankiray dia izy avy eo raha mandeha tsara dia tsy maintsy pitomboana zao avy eo ny efitoana. Araka izany eritaona ny faharetan'ny fiara-miasa amin'izao fiantomboany izao ary isandrahaka amin'ny sehatra maro. Ny fiara-miasa zany amin'ny voalohany zany zareo zany amin'ny maha-partenaire majeur dia manana logo amin'ny maillot anay domicile à extérieur sy dia ankoatran'izay misy campagne de communication atao miaraka zany hoe communication physique amin'ny stade sy amin'ny match, communication digitale amin'ny réseau dia avy eo misy communication physique sy presse sy média miaraka amin'ny partenaire anay vitsivitsy mikasika média. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiara-miasa eo amin'ny Jetikitana sy ny Tap Send Madagasikara. Mialohany idirantsika maresaka iraisan'ny pirenena dia sazy miatra telo taona sy tapany miamplamandy eny Tsariary no azo malamana i Mahelanto manandafy. Araka ny didim-pitsarana ny voaka ny ariva teo makasika ilay raharafa ny elezana vaovao tsy marina tamin'ny tambazotra tserasera momba ny famarotana bala sy fitaovam-piadiana izay nanona ny teratany vahiny iray. Afaka noho ny fisalasalana kosa ilay teratany vahiny izay notoriany ihany koa noho ny fandrahonana ho faty any manandafy Mahelanto. Taona sy tapany an-tranomaizina miampy ny Tsariary. Io ny didim-pitsarana nivoaka ny ariva teo momba ny raharafa ny vaovao lazaina fa tsy marina mahakasika ny fivarotana fitaovam-piadiana izay nanonona ny Mahelanto manandafy teratany vahiny iray raha toka afaka noho ny fisalasalana ilay teratany vahiny izay notoriany malama ihany koa noho ny fandrahonana ho faty ity farany. Tiako isarihana saitsika malagasy, vahoaka malagasy eto zany dia efa mitodika tanteraka amin'ny vahoaka malagasy. Jerevo ambony, jerevo ambany vahoaka. Raro ny ve zao zavatra ianantsika izao. Maninona rehefa niteratany vahiny no mitory sady tsy alefa AMD. Notoriana tsy alefa AMD. Afaka majuju, ny fisalasalana tsy haiko majuju. Fa maninona zavatra ohatr' izany 18 mois ferme amena an'ilay olona dia 2 ans ferme amena an'ilay olona. Zao fitondrana izao zay eto dia miantefa ny fitondrana malagasy. Fa efanareo io mandalo io. Mandalo io. Fa ny alahelonay vahoaka sy ny atezeranay aminareo eto tsika ifankahita eto ary aza misy miala eto nareo. Misy olona afaka manapirofo ny tena zava-misy marina hoy ny vady malama fa ininy fitondrana malagasy tsy jerena izany. Ao anatin'io anana misy dossier ao maro ny olona voatonona ao anatin'io izay notonono monsieur Aurélien. Maninona tsy jerena fitondrana malagasy le izy, maninona tsy anaovana enquête. Efa nisy olona fatsy olona maro be nkita ao anatin'io, misy olona mbola voatonona anankitelo teo. Maninona tsy napetsondra ny olona reny nenona. Izao io dia tsy haiko nareo izay miraitsy kombakomba ao anatin'io. Za efa mahita sary miparitaka any fa eto tsika fa aza misy mitsoka eto izany. Atsika mahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Aiza daholo ireny mpanondra ny firenena malagasy ireny tsy samborinareo. Aiza daholo ny ministra izay tao anatin'izao fitondrana izao nanjavona volamena tao anaty kofra. Zany aza tsy voafehanareo ka hoana nifehezanareo any malagasy fiaina malagasy iray manontolo. Olona tsy namono olona, tsy nangalatra, tsy nanao inona gatranareo 20 volana tranomaizina miampy rotaona tranomaizina miampy lamande 600 000 ariary. Za dia mijoro Doris Rakoto Samuel. Maro ireo victime amin'izao fitondrana izao. Maro ireo gadra tsy ara-drarina. Gadrainareo tsy ara-drarina. Za raha mbola haiko ny haiko tsy hanaiky an'izany mandrakizay.
tsy hipetraka fotsiny amin'izao manoloana ity tranga ity ny fianakaviany Maherlanto manandafy raha nambarany androany iamafy ny tolona amin'ny fampijoroana ny madinika araka ny efa niadivan'izy ireo hatramin'izay ary nilaza ny hitondra tolona hafa manoloana ny tsy mety sy ny tsirariny eto amin'ny firenena ny vadiny malama. Dia izay ihany koa no hoentintsika miditra ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity nisehoana fipoahana nataona mpanao Viverny Indy Afghan iray indray omaly tao Pakistan. Vokany olona 3 amin'ny 20 no maty ary maheriny 50 ireo naratra mafy. Moské iray nivavahan'ireo polisy maro any an-toerana moa ity nitrangana fipoahan'ity. Quelques heures après l'explosion. Ora vitsy taorian'ny fipoahana tao Peshawar, Pakistan, mbola mitohy ny fikarohana ireo razana izay ny ankamaroany polisy avokoa raha nitatitra olona 100 no nivavaka tao amin'ity moské ity tamin'ny fotoana nisehon'ny tranga. Vokany olona 3 no maty ary maheriny 50 ireo naratra mafy. Nanao fidinana ifotony nitsidika ireo naratra mafy tany amin'ny hôpitaly ny praiministra tany an-toerana. Raha ny fanazavana ireo ny aram-boina, fotoana vitsy nanombohan'ny fivavahana no nipoaka ny bomba. Isan'ireo toerana tsara ampina sy ahitana ireo polisy any an-toerana ny faritra misy ity moské ity. Raha ny fantatra, Afghan iray izay mipetraka ao Pakistan no nanao sorona ny tenany anapoaka ilay bomba. Tsy aivina, ery taona lasa izay nifandraisam-pitantanan'ireo Taliban tao Afghanistan ny alefi ny tranga talohan'izay saingy izao niverina izao indray. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao akasitrahana ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra kolo azadimy ihany koa ny fionan'ny baresiny a Lion de la Teranga ny Sénégal anaty manasa-dalan-tranona 3 rehefa avy eo amin'ny 10 alina tsy mbola tara zany raha izao vao mitady ny asaram-bilany entina midina an-dalambe maninona koa moa nahazotsika ny tapakila iakarana midinga famaranana tsy dia afaka midina eny an-dalambe mifaly avokoa satria efa tsara ny vokatra azo Madagasikara atao anatin'ity fifananan'ity mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray ary tomboky lasy tomboky vaveloma tomboky. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.